dia arak'le Isaia 3:24 iny tsaronao ve zany tenany tompo zany hoy izy hoe satria hono maninona tsika senao malala eo masony dia ahoana koa izy hoe be voninahitra sady tiako izy tsara loatra zany tenany tompo zany dia fiadanany tompo amintsika rehetra mahafaly anay mandray an'izay mihitsy izy voananatrika feonany mpiaino eny koa tsy maninona raha atao ambonimbony ny tanana hoe zay ve ianao voananatrika feonany mpiaino tamin'ity androany ity faly be zay mandray anao dia tiaka mafy zay ifandraisana ianao tahaka ny efa fataontsika dia mitoy ihany koa zay sady miarabarateo zay any amin'ny Facebook rehetra any ny tompo momba antsika tsirairay dia misaotra anao mahatoky dia afaka zarainao amin'ny hafa ny fampianarantsika rehetra mety efa nanomboka tany amin'ny Covid 2022 tsy tadidiko loatra intsony dia efa any amin'ny Facebook any avokoa zany dia afaka jerenao zay mahafinaritra amin'ilay izy afaka verenana jerena na verenana enona andao hivavaka tsika dia jerentsika zay apetraka ny tompo any anatin'ny fotsika androany. Andriamanitra rainay indreto izahay miaraka misaotra anao mitsikitsiky mihitsy zay miresaka aminao satria maheno ny fikarakaranao na tsy hitany masonay azy ianao dia azonay tsapaitanana ny fitantananao ny fiainanay ny fiainao ny fidiranao an-tsehatra mihitsy amin'ny fiainanay hitanay amin'ilay atsipiriany zany tompo amin'ny zavatra tsy takatry ny sainay mihitsy fa ianao no mametrapetraka azy na ny fahatongavanay eto aza moa ny fotoana rehetra dia mifehezinao tsara mankasitraka anao misaotra anao tompo any amin'ny fisiny ty feonany mpiaino radio Voamasoa ty tsy fantatro intsony efa firy taona zany ngamba efa mety 7 taona nisy izany teo hatrany ianao ny fisiny radio Voamasoa mihitsy misaotra fa ianao mampianatra anay hatrany ianao tena tsy mety leo anay mihitsy ianao mananambara aminay isan'andro ary ianao mahita ny fiainanay dia ny zavatra ambaranao aminay tsy zavatra mahamono aminay na sanatria fa teny velona manasitrana mamelona tendretra zahay miara-miteny aminao amin'izao zoma voalohany amin'ny taona izao miteny aminao zay hoe mangetaetanao ny aty anatinay rehetra milanao zay tompo fanamasina sokafy ny aty anatin'ny fonay io sofinay io mihitsy tena forao mba tsy zay tiany hoeninoeniny fa zay tianao hoeninonay mihitsy dia zay zao ny renay mankasitraka sahady misaotra fa io fonay io maninao ho tany tsara io dia mamoavy zato eny Jesoa mitondra vokatra fa tsy hoe dia eto zay dia manomojy feona mpiaino eto foana dia mikoropaka manisy kredi an'ilay telefona mihitsy hijerevana Facebook fa ny fiainanay dia ohatrany teo ihany ny teo omenao fahafahana mihitsy zahay hoe taona vaovao dia miaraka manisy fanomboana vaovao indray miaraka aminao mankasitraka tompo dia indreto izahay ary miara-miteny aminao hoe milanao zay mitenena aminay fa vonona hiaino anao zay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka amen. Izy aloha fa ohatrany tsy mahazo ny fandehan'ity averina tsatoka kely angambany hoe vetivety bon tsy mahazo tasy hoe bon mba vetivety kely nefa tia mandeha le so mandeha le mangamanga vetivety kely fotsiny tasy hoe tia mihitsy nefa notrany bloqué kay voilà c'est bon anao high power ndraiky mafana be indray hono izy bon mety tsy mandeha tsara vidéo projecteur atsika io fa ho hitantsika eo tsika anga voasakan'izany tsisy problème raisitsika amin'ny fofeny fitiavana daholo ny fiainana tsaronao tamin'ny 3 janoary tsika ny fakahita dia nametraka ny
hoe inona ny lohahevitra iarahantsika mitondra ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika ho filamatra amin'ity taona ity misoratra any amin'ny calendrianao any any anatin'ny diarintsika any amin'ny apokalypsy 2:12 izay teny ohatrany somary hoe mampanaintaina kanefa teny feno toky fa ho iainanao mihitsy, tsy iainanao forcé fa iainanao any anatinao ny anatanterahany tompo azy. Apokalypsy 2:12 ilay tapany farany amin'ny 9:1 raha mety ianao dia mbola averintsika sy ianao vakiana miaraka izay. Apokalypsy 2:12 9:1 tapany farany manao hoe ary izy ireo tsy nankamamiainy intsony na dia ho faty azy. Ary izy ireo tsy nankamamiainy intsony na dia ho faty azy. Tsy maninona mihitsy na hovaitsika ilay izy ireo dia samy mba manonona ny anarany indray iza zany moa fiantsonanao, tsy tadidiko daholo ny fiantsonanareo rehetra fa na iza na Elodie na Tsiry na Saoly na Datosolofo na zay rehetrarehetra samy miteniny anarany zao soloantsika ilay hoe izy ireo dia ny anasany ataoko hoe ary tiana tsy nankamamiainy intsony. Vonona ve ianao fa hiaraka iteny an'izany tsika ataovy mafy tsara hoeniny any amin'ny tontolon'ny fanahiny hoe zany mihitsy zany amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tiana tsy nankamamiainy intsony na dia ho faty azy. Ny ahatonga an'izay zavatra izay ho tanteraka mihitsy amin'ny fiainantsika no amporisihana anao hoe dao hiaraka hianatra tenin'Andriamanitra hatrany. Tsy hoe forcena fotsiny hoe dia izay zany fa dia atahoana moa fa ilay lohahevitrintsika mantsy hoe makatoa an'i Jesosy na dia ho faty azy. Manahoana tsara hoe tsika sy ianao amin'ity taona ity makatoa an'i Jesosy na dia ho faty azy. Makatoa an'i Jesosy na dia ho faty azy. Anio ny zavatra resantsika sy ianao dia iresakitsika ny amin'ny amalin'ny fanontaniana tsotra hoe izay mihitsy ny anomboantsika ny andiam-pampianarantsika amin'ity taona ity ao anatin'izay. Tena mpianatry ny tompo tokoa ve ianao ity? Fa ilay teny tao amin'ny apokalypsy teo ny mpianatry ny tompo no afaka miteny an'izany. Ny mpianatry ny tompo no afaka miteny hoe za tsy makamamy aiko intsony. Teny ny mpianatry ny tompo zany. Teny ny mpianatry ny tompo. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ity hoe ianao ve tena mpianatry ny tompo. Avadio kely ary ny baibolinao dia hijery tenin'Andriamanitra ny amin'ny Lioka 4:12 tsika anio. Dia hijery fepetra anankiefatra tsika ao anatin'ity Lioka 4:12 ity. Fepetra anankiefatra ahatonga antsika hoe tena mpianatry ny tompo ka mitanjotsika zany raha mipetraka mianatra eto anio. Dia ny ahatonga anao tahaka ny hoe mijery fitaratra ianao dia mandinika tsara hoe Jesosy manahoana amin'izany teninao zany. Za ty ve tena mpianatra ao sa mpino anao fotsiny? Satria ho avahantsika tsara anio izay hoe mpino mino an'i Jesosy zay sy ny mpianatry ny tompo avahantsika tsara. Efa tonga ny amin'ny Lioka 4:12 ve ianao raha afaka dia ho vakitsika manomboka eo amin'ny 5:20 hatramin'ny 5:30. Amin'ny anaran'ny tompo zao ny soratra. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika Jesosy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabavy ary ny ainy koa azy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa zany aminareo raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra n'izay olany anaovana izany na misy ahavitany azy na tsy. Fa ndao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia andatsa azy izay rehetra mahita ka anao hoe io olona io nanomboka nanao trano fa tsy nahavita.
ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady any amin'ny mpanjaka hafa ny tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy an'ilay mitondra roa alina miray alina izy na tsy, fa raha tsy zany raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia ampitondra teny izy ka angataka fihavanana. Ary toy izany koa nareo rehetra izay tsy mahafo izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ho mpianatra. Koa tsara nge ny sira fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray zany ny ahasira azy? Tsy mahaso ny tanina ny zezika izy fa harian'ny olona izay manatsofina hoety miaino dia aoka izy hiaino. Izany ilay tenany tompontsika tao amin'ilay Lioka 4:20 dia hoy taminao hoe ao anatin'io hijery fepetrana anankiefatra isika sy ianao. Fepetrana anankiefatra mahatonga antsika hoe mpianatry ny tompo, mpianatry ny tompo tokoa. Dia tsy ny fandehananao aty amin'ny fionam-piaino no mahatonga anao ohatra hoe mpianatry ny tompo. Tsy izay aleo aloha resahantsika tsara. Hitanao eo amin'ny 5:20 amin'io tenin'Andriamanitra dia izao ilay soratra hoe ary misy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy. Misy vahoaka betsaka miaraka amin'ny Jesosy. Misy vahoaka be da be foana fa tsaronao tsara ireo vahoaka be da be ireo ihany rehefa tonga amin'ilay alahady sapandro finy dia tadiditsika hosana hosana we mpanjaka ty fa ny ampitsony eny ihany dia efa nanomboka ny lalany azo fijaliana tadidinao fa ireo olona ireo ihany avy eo no hiteny hoe ombo io Jesosy io. Tandremo raha afaka fa tsy mampianatra ny tompo ny isan'ny vahoaka betsaka. Ny mampianatra dia vaovao masoa averiko aminao hatrany za fa tsy mampianatra ny tompo izany. Ny maha-olom-piangonana anao tsy mampianatra ny tompo izany. Izay ilay ho jerentsika sy ianao androany. Raha mijery teny vetivety angentsika ho amin'ny Jaona toko faharoa Jaona toko faharoa andinin'ny 7:20. Jaona toko faharoa andinin'ny 7:20 hatramin'ny 8:20. Izao ny soratra hoe ary no tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Pasika dia tamin'ny andro firavoravony maro no naninona raha nahita an'ilay teny ianao, no nino ny anarany raha nahita ny famantarana izay nataony. Miara-mamaky ny 4:20 ngentsika fa Jesosy tsy nahatoky azy satria izy mahalala ny olona rehetra. Ary tsy nitady olona nambara olona izy fa ny tena nahalala izay tao am-pon'ny olona. Fantatry ny tompo tsara ny ao-pontsika rehetra. Izany nge tsy mahalala ny ao-ponao ianao koa ny tena tsy mahalala ny ao am-poko fa ny tompo mahalala tsara. Dia mamerina antsika tsara aloha hoe sao dia manaratra ny rano fotsinitsika. Ny fianakavianareo efa fianakaviana kristianina tamin'ny tany fahagola dia ianao koa izany mba kristianina averiko indray fa tsy mahavonjy mba kristianina izany, tsy mahatonga hoe mampianatra ny tompo. Raha mijery ny Jaona toko 9 tsika tsy ho jerentsika daholo 7:30 hatramin'ny 7:50 eo fa raisitsika kely fotsiny angeo amin'ny 7:30 amin'ny Jaona toko 9 io izao ny soratra hoe fa raha nanao an'izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Dia avy eo Jesosy niteny tamin'ireo nino azy ireo izay ho jerentsika ilay texte rehefa androany le hoe raha maharitra miteniko nareo fa rehefa avy eo ny tompo dia miresaka ny aminy hoe nareo ange reo jiosy ireo ihany ny teneny nareo zanaky ny devoly rainareo. Hoy ny tompo amin'ilay olona nino azy io teneny dia tezitra mihitsy moa izany reto fariseo sy mpanora-dalàna reto miresaka aminy. Nareo zanaky ny devoly rainareo. Ary amin'ny 7:50 naka vato hitoraka azy ny olona. Hitoraka an' Jesosy satria tsy tiany zareo mihitsy ny zavatra tenenan' Jesosy. Milaza mazava hoe tandremo fa hitan'Andriamanitra ny tena ny anatin'ny fotsika. Inona tsara ary izany no tena manosika antsika. Fepetra voalohany no mampianatra ny tompo. Hitantsika eo amin'ny 9:20 ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe raha misy manaraka
ka tsy mankahala ny rainy sy ny reny sy ny vata sy ny zana sy ny ralany sy ny anabavy eny ary ny ainy koa azy dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Isan'ny teny tena mahery vaika manahira atao anatin'ny tenin'Andriamanitra io teny io. Mampieritreritra be hoe ahoana zany rehefa jerentsika ny dika teny iombonana dia azontsika kokoa satria manahirana ny sofina tokoa dia tokoa ilay teny hoe mankahala. Lasa hoe halako, tsy maintsy atao halako zany ny vadiko, ny olona akaiky atsika rehetrarehetra io zao tenen'ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny aintsika azahoana. Inona ilay fepetra mampianatra Jesosy? Ny fepetra voalohany dia izao: mitiany Jesosy mihoatra lavitra no nitiavanao ny olona akaiky ny fonao rehetra. Izay ny dikan'io teny hoe mankahala io, fa tsy hoe halako bika tsy tiako tarena areo zany manomboka androany. Indraindray misy olona zany maka ny tenin'Andriamanitra io satria izy efa sosososotra amin'ny dada sy mamany any dia efa alainy mihitsy io teny hoe izay mihitsy ka tenin'Andriamanitra efa miteny hoe mankahala ny dada sy mamy, izay tanteraka amiko mihitsy ilay izy. So dia eritreretinao fa izay mankahala antsika izay ny hevitra io fa tsy izay verivery. Fa ilay fampitahana n'ilay fitiavana, tsisy idiran'ilay fitiavanao ny olona mihitsy, ilay alavitry ny fitiavanao an'Andriamanitra, ilay abehan'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Raha oharina zany izy roa, comparena, oharina ilay izy roa, dia tahaka n'ireny hoe mankahala ireny mihitsy ilay fahasamihafana, samihafa be loatra mantsy. Izay ilay tiana ambarana hoe mankahala ny ray sy ny reny. Mora tenenina tokoa dia tokoa zany, fa ahoana ny pratikan'izany hoe mity any Jesosy, mihoatra lavitra no nitiavana ny olona akaiky ny fontsika. Inona zany ny dikan'ny teny hoe tiany Jesosy? Satria ianao zao tamin'ny voalohany taona dia niteny indray hoe tiako ianao Jesosy. Takaringa ianao tamin'ny réveillon hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Antsika sy ianao Jesosy hatramin'ny farany. Ry tsara ery rehefa amin'ireny fotoana ireny mafana ery ny fo. Fa inona ny dikany hoe tiany Jesosy? Mijery tenin'Andriamanitra tsika sy ianao amin'ny jaona toko 4:10. Fa ny fanontaniana rehetra atao anatin'ity lohantsika sety, ny fomba hanompontsika an'Andriamanitra efa teneniny antsika mazava tsara. Amin'ny jaona toko 4:10. Ary amin'ny andininy 5:10 ary izao ny soratra: raha tianareo ny Tompo dia hitandrina ny didiko. Raha tianareo dia hitandrina ny didiko. Andininy 2:20 ao amin'io toko 4:10 ihany: izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia, ary izay tia no tiany raiko, ary izay ho tia azy, ary izao azafady, ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Andininy 7:20 amin'ny jaona 4:10 ihany: jerenao indraindray ny 7:20 hoe Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko tia azy, ary akao aminy izahay ka honina ho aminy. Inona zany ny dikan'ilay hoe tiany Jesosy? Ny dikany hoe tiany Jesosy dia manana ny teniny. Tiako ery ilay teny hoe manana ny teniny, izay ilay tenin'Andriamanitra hitantsika teo. Ny dikany hoe manana ny teniny tsy hoe mamaky ny teniny, mamaky baiboly. Tsara ery ianao efa mamaky baiboly fahasoavan'izany, fa tsy izay akory ilay izy. Ny dikany hoe tiany Jesosy manana, alainao mihitsy ilay izy dia alainao ho anao. Azonao ve? Lasa ohatran'ny hoe za zany zao manana solomaso anaty. Ny dikany hoe manana tenin'Andriamanitra ianao, raisinao ho anao. Fa io tenin'Andriamanitra inga afaka vakianao foana e. Hitanao amin'ny dika teny fototra dia misy teny hoe logos sy teny hoe rema. Logos ohatr'izany fanonana zany LOGOS. Ny dikany hoe logos dia ny teny rehetra mivoaka ny vavan'Andriamanitra. Ny teny io baiboly iray manontolo io zany tenin'Andriamanitra io. Io logos io tsy io akory ilay manova ny fiainana, fa ohatran'ny olona mianatra filozofia fotsiny ihany. Raha ohatra ka vakianao fotsiny io,
tsara be anao mamaky baiboly faly tsara be anao miaino fa midikany hoe rema indray ohatran'le fiangonana rema reny RHEMA zay fanoratra azy. Midikany hoe rema dia lasa ilay tenin'Andriamanitra ny teny taminao manokana, dia lasa anao ilay tenin'Andriamanitra, lasa heninao hoe wow, tena tahaka ny hoe Andriamanitra miteny manokana aminao. Zay ilay izy, zay mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Dikany hoe tian'i Jesosy dia olona manana ny tenin'i Jesosy, manana ny tenin'i Jesosy zany ianao ty. Sahatreto dia mbola tenin'ny pasteranareo dia tenin'ny mpilanao fandarana rehetra ao amin'ny radio dia tenin'ny zanany fa efa manana ve ianao, fa io tompo io nge te hanome anao mihitsy fa fandraisinao tsara ve, dia tsy hoe manana an'ilay izy fotsiny hoe miteny tampoko ny tompo, fa noho tsara ny tenin'Andriamanitra hoe mitandrina ilay teny makato, zay le hoe za makafy makato an' Jesosy na ho faty azy. Zay tia an' Jesosy ihany hitantsika tao anatin'izao 4:10 no tian'Andriamanitra. Mahavariana be anahy mihitsy io tenin'Andriamanitra io fa tena zava-dehibe be mihitsy, indrindra ho an'ny olona izay tsy mino an' Jesosy fa mino an'Andriamanitra fotsiny. Misy fivavahana maro ohatran'izany, fivavahana maro ohatrany hoe io zany zao ny Silamo ohatra mieritreritra hoe mitovy Andriamanitra amintsika. Aza tena miteny amin'ny any anaty fandresen-dahatra no tsy mitovy mihitsy, tsy mitovy akory, tsy mitovy le Andriamanitra sia, fa izay tian'i Jesosy ihany no tian'Andriamanitra, no tian'Andriamanitra. Izay tian'i Jesosy no tian'Andriamanitra. Raha tsy tian'i Jesosy ny olona anankiray, tsy possible tafiditra ny lanitra zany mihitsy sao dia diso paika mihitsy, satria izay tian'i Jesosy ihany no tian'Andriamanitra. Tenen'ny tompo eo hoe izay tian'i Jesosy no hisehoan'i Jesosy. Ianao avy amin'ny titony ty tsy mba maniry an'izany za zany tena hita voninahitry ny tompo mihitsy, ary ny tompo koa any an-danitra any efa maika aneo ny voninahiny aminao tahaka ny inona, fa ataonao mifanena ve zay amin'ny titony ty sa mbola hiandry any taona roviana ny tompo vao afaka aneo ny voninahiny aminao, satria ny olona anehoana ny voninahiny, ny olona hisehoany dia izay olona tia azy, dia zay izay olona tia azy. Azonao saina ve zany izay olona tia azy, dia lasa fonenan'Andriamanitra ny fiainany, lasa fonenan'Andriamanitra ny fiainany. Inona ny dikany hoe tian'i Jesosy? Mandroso ihany tsika sainao zao natoko 5:10-11 jerentsika indray. Zao le tenan'ny tompo, raha mitandrina ny didiko nareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny hitandremako ny didiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavana. Zao natoko 5:10-11. Inona ny raisintsika ao anatin'izay? Nasoloha fa mety ny zavatra nalasa nataoko. Hitanao le zao natoko 5:10-11 teo, Jesosy nakatondray satria feno fitiavana ndray izy. Dia izay no modelintsika senao, izay fitiavan'i Jesosy ny dadan'izay. Ary raha mitenitsika senao hoe makafy makatoan'i Jesosy na dia ho faty azy, tsy hoe fotsiny hoe manery tena amin'izany fahavoazana izany, fahavoazana be ny ianao raha manery tena amin'izany ianao, fa ay le izy fahasoavana be, satria ny fitiavana no hanosika anao ao anatiny. Izay ny Jesosy zay ny dikany hoe tian'i Jesosy tsika mitandrina ny teniny ary maka modely aminy. No modely nomeny atsika dia izy Jesosy nge tena tonga olona ohatra antsika se mihitsy ny aty ambonin'ny tany, olona 100 isan-jato, tsy hoe 50 isan-jato olona dia 50 isan-jato Andriamanitra, fa 100 isan-jato olombelona. Dia inona nataony? Tena niaina izay fiainam-pankatoavana izay izy. Fiainam-pankatoavana tsy vokatry ny fahaterena, tsy vokatry ny hoe olala tsy maintsy nalefa ny dadaka ty aloha dia atahory mamonjy reto atala be rehetra reto.
tsy zany mihitsy fa ny fitiavana nanosika amin'ny tompo dia izay fitiavany ray zay no tiany koa ananantsika sy ianao dia manosika antsika ho amin'ny fankatoavana. Rehefa tia dia lasa mankatoa, fa tsy hoe mankatoa dia lasa tia. Tasiny tereniko anao tsara zany ainao mazy le izy nge hoe tokony ho tia an' Jesosy tsika dia ohatrany hoe forseko be mihitsy zany hoe ahoary mankatoa. Nefa rany raha ohatra ka ny fiainana maha-kristianina anao tsisy afa-tsy ny hoe tsy maintsy manao an'izao aho zany dia tsy mahazo manao an'izao aho zany. Tena reraka ianao raha izany ny fototry ny fiainam-pakatoavanao fa ny fitiavana an' Jesosy tia dia lasa mankatoa fa tsy hoe mankatoa dia lasa tia. Miverina kelyntsika sy ianao any amin'ny Jaona 1:5. Inona ny dikany hoe tia an' Jesosy? Ny dikany hoe tia an' Jesosy andiny voalohany hatramin'ny 7 amin'ny Jaona 1:5 izay indray izao nijerentsika. Izao ilay tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra tsika dia nitiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hita andremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ny fiainana kristianina amin'ny ankapobeny ny fomba hitako mihitsy hoe ny zavatra nataon'ny fahavalo nampiditra le fandehan'ny fivavahana kristianina eto amintsika dia manjary tahaka an'izay no mazana zavatra mandeha dia le fandehanana ambanin'ny lalàna mavesatra be no misaina hoe ity zany didy amandalàna fitsipika didy folo tsy maintsy tandremana. Raha moa didy folo fotsiny ao anaty baiboly ohatra sa eninjato mahery ny didy ao dia vao mainka andray tia fa mahina ny teneninao amiko zany miara le folo efa tatsy ho vitako tsy vitanao mihitsy io dia tsika sy ianao nefa ao anatin'izay zany dia mitandrina ny didy miditra ny fiangonana indray tsika mbola misy rafitry ny fiangonana ko ataovy arao daholo atsaka sy andavany tsy tany hoe tena mavesatra be mihitsy ny fiainana ndre tsy miteny anao mihitsy hoe miala ny fiangonana sanatry dia sanatry tsy miteny anao mihitsy hoe aza manao kristianina tsony fa le fomba fiainantsika azy ny diso paika ry sena fa hoy ny teny tompo tsy mavesatra zany ny didiny tsy mavesatra dia hoe ianao tena mavesatra be mihitsy le izy ka za zao tsy mahazo mihitsy hoe le izy nge le asa atao efa hoe misy ampiditra nay ary amin'le mpiasam-panjakana ary mihitsy fa tia maha-kristianina tia koa tena enjana be le izy hoe angeny efa mandoa 15 millions fotsiny dia avy eo averina le vola fa mandoa 15 millions dia tafiditra mavesatra be mihitsy le hoe tsy maintsy manaraka ny didin'Andriamanitra ohatrany mavesatra raha afaka tsy mavesatra mavesatra satria ohatrany tsy manao ny fanaony olona fa tsy mavesatra rehefa tia an'Andriamanitra isika. Lasa lokely fanilazany famadika mantsy le slide tena tsy nataoko teo mihitsy le izy. Inona ny zavatra sotomintsika tamin'ny Jaona voalohany iny dia izao hoe midikany hoe tia an' Jesosy tsika dia tia ny olona hafitsika tia ny teniny isika dia izay tsika tia an'Andriamanitra tia ny olona hafa rehetra izay naterak'Andriamanitra dia tiatsika koa fa tsy hoe rehefa faly fosina na hoe tiako ianao Jesosy fa ianona aloha tsy tiako maizina fa mahasosotra mihitsy fa isoro amin'ny lalako kely iny tia ny hafa tia ny tenin'Andriamanitra ary tia an'Andriamanitra. Mandrositsika sy ianao inona ny fepetra mampianatra Jesosy faharoa zao nijerentsika ao amin'ny Jaona 5:1-7 no isotomantsika an'izany. Jaona 5:1-7 zao ny tenany tompo hoe hoy Jesosy tamin'ile jiosy izay nino azy tahaka ny hoe amintsika tsirairay raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa.
Hitantsika tamin'ilay nitenenany teo midikany hoe tia azy dia misy ifandraisany amin'ny teniny foana hoy izy hoe mitandrina ny teniny dia izay ny akatsika tsara inona ny fepetra faharoa mampianatra ny tompo atsika aiza ho aiza mitoeran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao maharitra mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ve ianao maharitra mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ve ianao izay ny fepetratsika faharoa maharitra mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy vakiana mba ho ay tsy vakiana mba hameny fahalalana hoe ay ve zany ny tantara ny bokadiny izany ay ve zany ora afaka tsy zany ny dikany hamakitsika amin'ny baiboly ny dikany hamakitsika ny baiboly tsy mba ho fantatritsika fotsiny ilay izy fa mba hankatoavitsika ny fankatoavana mifototra ao ambadika izany rehetra izany inona no pirofo ay tena tavela kely taty fa lasa mifamatika ilay slide fazantaitra ianao tao amin'ilay jaona voalohany teo hoe pirofo hoe tian'i Jesosy ianao pirofo hoe tian'i Jesosy ianao rehefa tia ny hafa ianao tia makato ny teniny ianao tia an'Andriamanitra ianao izay no pirofo hoe tian'i Jesosy ianao fa mandrositsika zany ao anatin'ilay fepetra faharoa no tenentsika teo ilay fepetra faharoa no tenentsika hoe maharitra mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra aoka tsy ho adinitsika fa Jesosy ny tenin'Andriamanitra ray ihany zany tenin'Andriamanitra zany miteny antsika zany Jesosy ilay tonga nofo teny tonga nofo jaona toko voalohany andiny voalohany sy ny andiny faefatra ambin'ny folo dia izao ny soratra hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia ny voninahitra mendrika any lahatokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana rehefa mandray tenin'Andriamanitra zany tsika andao miaraka maka an'izay fanamby izay tsy mitady fampianarana fotsiny tena mahasoa ampianarana antsiana izay diso fampaherezana fananarana zany rehetra ny tenin'Andriamanitra fa ilay fototra ny anatin'ilay izy dia mianatra ny Jesosy tsika mianatra ny Jesosy tsika ao anatin'ny teniny azo sarahanao mihitsy ny tenin'Andriamanitra sy Jesosy fa zavatra anankiray ihany zany ny Genesisy hatramin'ny Apokalipsy dia Jesosy no ambarany Jesosy no ambarany pejy tsirairay avy ao anatin'io baiboly io ny faminaniana rehetra ao anatin'ny baiboly io dia mifantoka mitondra atsika hijery amin'ny Jesosy avokoa satria izay tadiavin'Andriamanitra amintsika tsy resaka fotsiny hoe lanjao ny baiboly tena mahafaly mihitsy no mijery zavatsoa zany amin'ny faire-part-reniny tena mora ahitako azy rehefa milanja baiboly izay ilay sarin'olona maty dia tsy mila mijery akory rehefa fantatry fa mpiandry izy fahasoavana izany izay mihitsy efa misy an'iny fomba ilanjana azy iny ny baiboly ho an'ny mpiatra rehefa nao miasa iny mihitsy ilay sariny amin'ilay vandehany tsara zany fa zao raha andotsika asianao hitandrina tsara fa tsy le milanjy tsy le baiboly amin'ilay baiboly fotsiny ange fa mila le Jesosy amin'ilay baiboly le Jesosy amin'ilay baiboly rehefa fantatrao iny Jesosy amin'ilay baiboly iny mifandray aminao satria olona teny tonga nofo zany mahatonga an'ity baiboly ty ambarany efa Hebreo 4:10 hoe velona sy mahery velona nge ny baiboly io tsy mitovy amin'ny boky rehetrarehetra fa boky velona satria manambara fifandraisana velona ahoana ary zany hoe mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany raha tenenina tsotra alaina avy any amin'ilay dika teny fototra ilay teny hoe mitoetra dia dikany hoe dikan'izany hoe manohy makato ny fampianarany tenin'Andriamanitra tsy hoe indraindray tsy hoe ity ihany fa
manohy mankatohatra any atrany avotao présent le izy nydikany a tsy hoe hakatoa tsy hoe nakatoa tamin'ny 2023 dia efa mizesitra be mihitsy ianao hoe tsara ny 2023 ako fa le ankehitriny atrany atrany manohy mankatoa ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Raha tsorona zany dia izao ilay tenin'Andriamanitra izay le manambara an'i Jesosy no tonga sotoavina ambony indrindra mitondra ny fiainako. Zay no lasa valeur ambony indrindra. Raha vao tsy izay no mipetraka dia efa afaka hiadikevitra daholo ny akoatra amin'izay rehetrarehetra. Hiadikevitra. Raha vao tsy mipetraka izay valeur zay sotoavina, zay fomba fijery hoe inona ny ianao no ambony indrindra ho anao. Sola scriptura ho ny fiangonana milaza azy amin'ny fiteny fototra. Tenin'Andriamanitra irery ihany. Tenin'Andriamanitra irery ihany. Raha vao tsy izay dia afaka hiadikevitra daholo hoe atao mivady tokoa raha ve ny lehilahy sy ny lehilahy raha mba mifankatiry zareo e. Hiadikevitra daholo hatramin'ny hoe tsy maninona fa mety foana ny mety mihitsy ny mamadi-drazana ary sakriza. Zavatra fanajana ny ray aman-dreny izany tahaky ninona nataony tsy hita izay maharatsy azy. Hitanao zavatra rehetra tsy hita izay maharatsy azy rehefa tsy mazava tsara ny valeur, rehefa tsy mazava tsara hoe inona ny fototra izay iorena ny fiainanao. Ho anao manokana, ny tenin'Andriamanitra ve ny sotoavina ambony indrindra ho anao? Ry tanora malala, ny tenin'Andriamanitra ve ny sotoavina ny valeur ambony indrindra ho anao? Raha vao tsy manana valeur ianao dia omeny izao valeur ianao sakaiza. Omeny ianao sotoavina hoe bon, fananam-bola izay manana be indrindra ny manana mety tsara, ny hatsara-tarehy izay hatramin'ny hoe loza ngeto amin'ity izao tontolo izao ty. Hatramin'ny hoe izay be tratra indrindra dia izany ny antsoina hoe mety. Be tratra zany. Rehefa tsy manana valeur ianao dia alainao daholo ny valeur an'ny olona dia lasa manaonao foana. Satria sady ohatrany tsy mety mihitsy ibikako ty, mila amboarina kely. Rehefa tsy manana valeur ianao dia izay. Tenin'Andriamanitra ny antsika. Izay ny sotoavina ambony indrindra. Tandrema ianao sao dia lasa mpino fotsiny fa tsy mpianatra. Tandrema sao mpino fotsiny fa tsy mpianatra. Mety tsy mazava tsara ilay hazavan'ilay izy fa azafady. Mpino kristianina zany teneniko an'izay zany le mpino kristianina tia baiboly. Tia baiboly mpino sia. Tia. Fa tsy rehefa hoe tia baiboly ianao dia lasa mpianatra ianao izay. Ny mpianatra tia le tompo lazain'ilay baiboly. Ary raha tsy mihoatra an'izany ianao dia mitovy amin'ny fariseo sy mpanoran-dalàna ihany. Fariseo sy mpanoran-dalàna hoe aminao mahay baiboly any zany sakaiza. Mamaky baiboly, ny mpino kory se mamaky baiboly tandremo. Sao hoe ianao milamindamintsaina hoe efa manaraka manay isan'andro efa manao mofinaina etsetra. Sao dia mbola mba mpino fotsiny ary ianao hatramin'izay taona rehetra izay. Ary mety tena tia manaraka ombay mitadidy sady manana kaianao ombay mitadidy mihitsy angamba ianao izao. Soratanao daholo le verset antsika rehetrarehetra. Mbola mpino fotsiny ihany ianao amin'izany. Fa andao androso mpianatra. Inona ny mpianatra? Ny mpianatra makatoa le ambaran'ilay baiboly. Be mihitsy mamaky dia mamaky dia mamaky. Mitadidy, mahay jejery. Vao miteny kely izao ny tenin'Andriamanitra. Fa tenenan'ny tompo avy eo hoe azafady. Ataovy izay lazainy fa aza atao tsy le ataony arahana. Miantso an'ireo fariseo ireo. Izany mpino zany, mpino raha avako, adray tiany mihitsy izany fitaom-piderana. Aiza indray hono misy mpanakanto tsara be. Lasa sy manao programma mihitsy hoe ianao Roviana izao misy tsara be daholo hoe ny ampifity tanora masina teriraina ny tompo misy tarika ara-pilazana tsara be da be dia mamonjy an'ireny rehery ianao. Tandremo raha avako fa tsy mampianatra ny tompo an'izany. Mpino. Ny mpino
justa tian'izay zavatra ivelan'izay fa le mpianatra ny Andriamanitra mihitsy ny tiany andehana anaraka an'ireny fideran'ireny mihitsy izy satria izy tia hankalaza n'Andriamanitra miaraka amin'ny mpino hafa. Azonao ve fa misy zavatra fahasamihafana be zany e? Misy tosika ngeza be. Teneniko anao tsara hoe tandremo ianao sao raiki-pity amin'ny Baiboly fa tsy raiki-pity amin'ilay Jesosy ambara amin'ny Baiboly. Tandremo ianao sao raiki-pity amin'ny Baiboly. Tena lazaiko anao fa misy olona se miondana Baiboly mety ise zao zany. Tsy dia hoe maninona loatra akory fa lazaiko anao fa tsisy dikany mihitsy. Tsisy dikany mihitsy raha ohatra ka tsy ampiarinao ny ao anatiny. Raha tsy ampiarinao ny ao anatiny. Tena fiainany Baiboly io. Tena fiainany. Ary Jesosy le fiainana, lalana sy famarinana amin'ny fiainana ao amin'ny Jaona 4:20 ambarany Baiboly io. Tandremo so ratenao, so dia diso an'le tena essentiel enao. Fa raha manome antsika ny tenin'ny Andriamanitra, Jesosy zay ataony ao anaty plateau be an'ity Baiboly ity. Fa Jesosy ve voarainao tsara. Fa raha ny Baiboly fotsiny raisinao dia lasa legalista farany zokiny ianao. Legalista zany olona ambanany lalàna farany zokiny. Ary sady mampijaly olona ianao no mampijaly tena. Miditra amin'ny fahatelo satsika sianao ao anatin'ity zavatra ity. Eo amin'ny andiny 7:20 ny ahitantsika an'ilay teny ao amin'ny Luka 4:20 antsika miverina. Luka 4:20 andiny 7:20. Nazovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ho izy ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ny mpianatra. Ny zavatra fahatelo ambaran'ilay tenin'Andriamanitra mazava dia ity. Mitondra ny azo fijaliana dia manaraka azy. Manaraka an' Jesosy. Mitondra ny azo fijaliana dia manaraka an' Jesosy. Ny azo fijaliana tenany io tsy hoe ny azo fijaliana Jesosy no entinao, samy mitondra ny azo fijaliana tenanao eo ambara io mitondra ny azo fijalianao ianao dia manaraka an' Jesosy. Ahoana re olona zany hoe mitondra ny azo fijaliana zany efa mety niresantsika tamin'ny fotoana hafa fa averintsika tsara. Mateo 4:40 no ahitantsika azy 4:20. Hitantsika any amin'ny Marka any koa fa ny Mateo no raisintsika. Mateo 4:4 ilay tenan'i Jesosy miteny tamin'ny mpianany hoe raha misy olona ta hanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Inona le hoe mitondra ny azo fijaliana? Nidikany hoe mitondra ny azo fijaliana mandahy ilay tenantsika isika. Maty ho an'ny tenantsika. Efa tenentsika tamin'ny fotoana farany eo antsika no hoe nidikany hoe azo fijaliana ho an'ny mpianatra ny tompo. Raha miresaka tamin'ny mpianatra ny tompo ny fomba fahazahoany azy, tsy resaka problema kely ny fiainana nidikany azo fijaliana. Fa ho andry zareo azo ny tsara vao miteny hoe azo fijaliana dia nidikan'izay fahafatesan'izay. Maty zay. Ny jiolany mpanao ratsy nomboana amin'ny azo fijaliana dia fampiasan'ny Romanina tamin'izany vanim-potoana izany. Ka raha miteny tamin'ny mpianatra Jesosy zany teny hoe mitondra ny azo fijaliana, izay ny sary voalohany any anatin'ny sain'ny mpianatra. Mitondra ny azo fijaliana, maty elahy zany. Izay zany le teny maty zany, maty. Dikan'izany amin'ilay fiainana kanefa ianao nge tsy maty akory fa ianao mbola io. Fa maty ahoana? Maty amin'ilay zahantsika isika. Mandany tena tsy mijery ny tombotsoan'ny tenantsika ninona ary sea. Dia ianao zany te adivatro kely fotsiny ny anahy, kely. Tsisy kely fotsiny. Ny olona vera ianao ve efa nahita olona maty nalevina dia hoe mbala misy aina kely fotsiny hafa tsitsina kely aloha ilay aina kely fotsiny sisa. Midikany hoe maty ilay olona dia tsisy ny inona tsony mihitsy, tsisy any tena aina tsony. Izay mihitsy ny tediavin'ny tompo amintsika. Maty ho an'ity tenantsika ity. Ndao hijery tenin'Andriamanitra vitsivitsika amin'ny Romanina 5:1.
zao ny tena tompo ao hoe aoka tahaka izany koa nareo ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Maty amin'ny tenantsika mandany tenantsika. Inona le ambara? Io ny pratikany. Romaina 9:20 eo. Ataovy maty, tsy mandaitra amiko intsony zany. Tsy mandaitra amiko intsony zany kolokolo zany fa zay fa maty amin'izany. Fa maty amin'izany a. Tsy mandaitra amiko intsony zany fahakizitina zany. Indraindray mbola manangatra mihitsy le izy ka hitako mihitsy fa mbola nanangatra le izy zao tamin'ny maraina angamba ny anareo. Fa efa maty amin'izany tsika. Dia tenen'ny tenin'Andriamanitra ataovy efa maty. Tadidio hoe efa maty ny amin'izany ianao. Galatiana 4:5 zao tsara ny tenan'ny Tompo 4:20. Galatiana 4:20 hoe izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Izay ny andrasan'ny Tompo amintsika. Midika an'ilay hazo fijaliana entina, le mety amintsika, le tiatsika, le iny a ndao hoentina homboana eo amin'ny hazo fijaliana. Efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany. Dia hoe angamba ianao hoe tena Aristotle zany ary tena. Raha ohatr'izay ilay fijery azy dia hoe Aristotle. Fa satria tsara lavitra ny zavatra omen'ny Tompo. Andrasinao fa tany ihany tsika asianao rehefa avy eo. Ahoana ilay mitondra ny hazo fijaliana? Ao amin'ny Galatiana 4:20 ny manintona azy tsara. Teny diso hainao loatra sy misosa lava be eo amin'ny vavanao eo. Itenenan'ny tenin'Andriamanitra hoe i Paoly no teny anazy voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy izany intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anato. Izay midikany hoe mitondra ny hazo fijaliana isika maty a. Dia ilay hazo fijaliana zany ny zavatra rehetra izay ampiasain'Andriamanitra mba hahatonga anao ahatadidy hoe ianao efa maty. Itanao zao rehefa mody zao ianao a dia misy zavatra tady mampipotra le sary efa nomeko anao tamin'ina dia mbola omeko anao ihany zay efa manampy be anazy. Tsika senao zany ny olana amintsika, tsika mbola ity ihany tsika nefa hoe maty. Satria sady tia ianao ilay tiana tranainy za ato dia itiana vaovao koa za ato. Le sary omeko anao dia sarina ressort vy a. Na hitanao le vy miaina reny ressort. Le ressort vy be tsy mateva inona le mafy be reny. Le olona tranaintsika senao ohatran'ny ressort vy be. Dia le izy rehefa teraka indray tsika, teraka le olona vaovao atao anatintsika dia mipetraka eo ambonin'ilay ressort vy. Fa raha vao maivana kely le olona vaovao a dia mipitika foana le ressort vy miakatra. Dia iny izy fa manangatra. Izinao gaga indray ianao hoe ahoana ary izany ohatry mbola nananina indray. Fa mila tonga saintsika amin'ny fotoana rehetra. Ary izay fitiavan'Andriamanitra antsika no ametrahany an'ireny olona manahirana ireny, no anaovany an'ilay problema ireny. Tsy ilay problema nge ilay tena azo fijaliana nge tsy ilay problema e, fa lenao miatrika an'ilay izy. Dia omeny Tompo ilay izy hoe io hoeto io hazo io a fa omboana amin'io ianao. Raiso ane ny zavatra rehetra sarotra amin'ny fiainantsika manahirana anao eo. Idero amin'ny Tompo ederaina ianao Jesosy, omboana amin'ity zany tsika. Lazaiko anao fahasoavana be ny aina ny fitsanganana amin'ny maty avy eo. Aza ataonao manahirana anao izany. Hitanao ilay tenin'Andriamanitra teo miteny hoe mitondra ny hazo fijaliana dia manaraka ny Tompo. Ahoana ny pratika an'izany fa efa haitsika tsy enjetiny zany. Ataony hoe jereny ty Jaona 4:12 ty rehefa andeha nanafatrafatra amin'ny mpianany Jesosy hoe za angataka amin'iray no Tompo ary izy Andriamanitra ray anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay.
Dikan'ilay hoe mpananatra hafa, mpananatra moa zany reo tenenindreo hoe parakleto a, mpanampy a, papahery, sovava etc. Fa dikan'ilay hoe mpananatra hafa, le hafa ny tiako tsipihana aminao tsara. Le fanan'Andriamanitra io fanahin' Jesosy a, fanahin'ny fahamarinana hoy izay tsy azo izao tontolo izao horaisina satria tsy hitany nafantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo ary ao anatinareo. Inona le hoe mpananatra hafa? Tsy hoe olon-kafa tena étranger tsisy idirany amin'ny Jesosy no dikan'io, le hoe hafa. Fa rehefa jerena io teny fototra io a dia manambara hoe hafa tena mitovy amin'ilay Jesosy mihitsy fa miendriny hafa. Azonao tsara? Tena le Jesosy mihitsy fa miendriny hafa. Inona zany ny dikany hoe manaraka ny Jesosy? Ka Jesosy anie raha afaka tsy hitany masontsika e. Tena mifona aloha aho sakaiza fa za tsy dia mino loatra olona rehefa miteny izy hoe za nahita ny Jesosy. Eny mety tsy haiko possible fa za aloha tsy tena hoe mino be. Fa zao mantsy efa vanim-potoana hafa no meny tompo atsika zao. Ny dikany hoe manaraka amin'ny tompo izay tsy hitany maso dia manaraka ny fitarihan'ny fanamasina izay. Aty anatiko aty. Ato anatinao nge ny fanamasina tamianao nandray an'i Jesosy fa tao izy. Tsy mbola hoe mila antsoina isak'izay mihetsika izy fa ao izy. Tena atsoy mihitsy hameno anao izy dia ho conscient amin'ny fisiny ianao fa efa ao izy. Ao mitahina tsy hoe manaraka ny tompo dia manaraka ny fitarihan'ny fanamasina. Amin'ny pratika amin'ny fiainana ary dia ahoana zany manaraka ny fitarihan'ny fanamasina zany? Ny sary dia toy izao e. No Baiboly dia ohatran'ireny hoe sarin-tany ireny. Ohatran'ny hoe ianao zany mpivahiny no tenin'Andriamanitra any amin'ny Petera izy miteny an'izany any amin'ny Efesiana hoe mpivahiny eto an-tanitsika. Ohatran'ireny hoe touriste ireny fa tsika moa tsy touriste zany fa missionnaire be an'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Fa hitanao ny touriste, misy vazaha zao tonga avy any dia efa nijery carte izy. Aiza ho aiza hono misy an'izany la Tuléar, misy an'ny Fort Dauphin, jereny eo le carte. Fa mba handehanany eo amin'ilay izy dia tsy maintsy mila guide koa izy sia. Hainao izay? Mila mpitaridalana izy. Izay indrindra ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Tenin'Andriamanitra le carte be ary ny fanamasina le guide. Zao tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 8:4 izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra. Porofo no mahazanak'Andriamanitra antsika ny hoe tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Aleo aloha mbola mipetraka kely iray dia mandinika tsara. Iza tsara zany no mitarika an'sety amin'ny fiainana. Izay le hoe tena mpianatra ny tompo tokoa ve isika. Fa za mpianatra ny tompo zany tarihan'ny fanahiny zany. Ndraindray ny influence, ny dindony izao tontolo izao no mibaiko anao tamin'ilay fanapa-kevitra ao iny. Izay nge zany hoe tarihana inona zany sa iza no mitarika anao amin'ny fiainana. Izay tenenindreo zobavinao rehetrarehetra ireo izay foana ny marina. Ianao koa moa teo azo sitraka amin'ny zareo raha teo tsy ahoana tsy haiko. Taloha tandreo tsy ny olona no mamaritra hoe izay izany lalana fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra, izay ny zanak'Andriamanitra. Tsy mpianatra ny tompo ny olona raha tsy manaiky tarihan'ny fanan'Andriamanitra izy. Tsy mpianatra ny tompo ny olona rehefa tsy manaiky tarihan'ny fanan'Andriamanitra. Ohatry ahoana zany izao fiainantsika. Manaiky tarihan'ny fanan'Andriamanitra ve ianao? Ny fanan'Andriamanitra dia mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io no karta azavainy aminao. Io fanan'Andriamanitra io. Ka ianao ve zany manaiky ny fitarihany? Mandeha ihany tsika ohatry ahoana zany olona manaraka ny fanamasina zany. Zao natoko 5:15-4:15 zao ny tena tompo ianareo sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Hafa mihitsy ny hamaritany Jesosy ilay fisakaizana aminy. Hitanao, teneniny hoe izay manao an'ny lazainy, izay ny antsoina hoe sakaizan'Andriamanitra.
Inona no tiako lazaina aminao ao anatin'io? Tsy ny habetsaky ny fifampiresahanao amin'Andriamanitra, ny habetsaky ny vavakao zany. Zany ny dikany hoe fampiresaka amin'Andriamanitra. Misy olona tena mafana mihitsy amin'ny fanamasina. Fanamasina makatso makaroa, taria amin'ny fanamasina, miresaka amin'ny fanamasina, maheno amin'ny fanamasina. Tsara be daholo zany. Fa izao ravako, tsy mahatonga antsika sy ianao ho sakaizan'Andriamanitra ny fifampiresahana amin'ny foana akory. Tena mampirisika anao mihitsy aho hoe miresaha amin'Andriamanitra. Fa ny antsoina hoe sakaizan'Andriamanitra sady za zany te hampirisika anao mihitsy ho tonga an'izay amin'ity taona ity ho any tompo te amin'ny fanamby antsika hoe ho tonga toan'ny Abraham tsika sakaizan'Andriamanitra. Izay sakaizan'Andriamanitra manatanteraka an'izay teneniny le fanamasina. Tsy hoe le mitarika anao fotsiny. Jerenao nge raha maka ohatra hoe rasy hoe raha ohatra ny hoe mpifandefa SMS foana nareo sy le olo tianao. Fandefa SMS foana zany nareo. Na MP, tsy haiko MP. Ianao ve zany zao le SMS zany tena izay aloha ny anankiray. Lasa le SMS na le MP ve ny tena tianao be? Le SMS ve ny arsakafizinao? Sa le olona ao ambadiky le SMS? Izay aloha le anankiray nresantsika tamin'ile Baiboly teo. Fa ny zavatra anankiray koa, manahoana moa raha ohatra ka mifampiresaka eo foana dia misy zavatra teneny le olo tianao fa ianao tsy te hanala an'ilay izy mihitsy, fa ianao faly fotsiny hoe faly afa mifandefa SMS aminy. Izy nefa miteny anao hoe za mba tsy hainao. Ianao faly be fotsiny nandefa SMS tamiko izy dia efa kinao injato amby arivo le hoe za mba tsy hainao. Fa lesy tsy nataonao mihitsy. Dia ohatrany ahoana zany ny fivoarany ny finamananareo, ny fifandraisanareo raha toy izay. Fa andao ataontsika mazava tsara hoe arahantsika. Tsy ny habetsaky ny vavakao fa ny fankatoavanao izay mahasakaizan'Andriamanitra atsika. Indraindray savotsaromantsika ao anaty vavaka nge tsy fankatoavantsika se. Mody, mbola hitanao misy fotoana mandray tenin'Andriamanitra anao fantatrao mihitsy zao hoe le teny zany miteny hoe rehefa mivavaka nareo ka eo no ahenonareo hoe misy manana alahelo aminareo dia avelao aloha le izy dia ndala miavana. Le izy nge fa henonao fa ianao zao Jesosy tena mivavaka mihitsy zany. Tompo dia vao mainka ataonao lava be mihitsy le vavaka fa ianao mantsy kamo andeha ho any amin'ilay olona anatanteraka an'ilay izy. Izay koa anao fa mety tsy maheno ny tenin'Andriamanitra tsy fitarihan'ny fanahy ianao rehefa izany. Hitanao ny zavatra ankatoavinao no hitahinanao no hamotika anao ray amin'izay. Ary ianao amin'ny fiainana rehetra dia mankatoa zavatra foana ianao. Ny zavatra ankatoavinao no hitahinanao na mamotika anao. Tsy ny fahenonao ny feon'Andriamanitra nge no hitahinanao fa ny fankatoavanao ny feon'Andriamanitra. Tsy ny fahenonao ny feon'ny devolo no mamotika anao fa ny fanarahanao ny teniny. Tsika sy ianao amin'ny fotoana rehetra dia na tsika izay mankatoa zavatra foana manaraka zavatra foana tsika. Fa hoe inona le tenin'Andriamanitra sa le tsy tenin'Andriamanitra. Ary izay no mamaritra hoe hopotika sa tsy hopotika ny fiainanao, hoe feo aniza no arahanao. Feo aniza no arahanao. Io fanamasina io tena ao anatinao, miteny ao anatin'ny fanahinao, dia andao hizatra hiaino azy. Ary arakaraky ny mora mankatoa antsika no vao mainka mihamafy an'ilay feon'ny fanamasina. Fa arakaraky ny miantso mankatoa antsika. Rehefa be loha amin'ny zavatra anankiray ianao dia izay ianao fa tonga any amin'ilay teny hoe tonga any amin'ilay état hoe le toe-po hoe ary maninona ary aho mamaky Baiboly fa tsisy ninina azoko mihitsy ny ao anatiny.
satria ny olana ny fankatoavana se misy zavatra ny tenena ny tompo tany aloloha-tany fa ianao nodinody fanina fa zay tianao eny ihany ny enonao dia hoy ny tompo hoe mandra-pahatonga anao makatoan'iny tananao miverina ary amin'ny voalohany ary mandra-pakatoanao amin'iny a dia tsy miteny zavatra hafa aloha ny fanamasina. Mandeha mandrosotsika zenao fepetra fepetra faefatra mampianatra ny tompo atsika any amin'ny anjeny fahatelo amby telopolo amin'ilay Luka 4:4 hoe toy izany koa nareo rehetra izay tsy mafoy izay rehetra nananareo dia tsy azo ekena ny mpianatra. Mafimafy be daholo tsy atao hoe mafimafy rangahy, mafy be daholo ilay zavatra tenenan'ny tompo amintsika. Mankala ny ray sy ny reny no ny hatramin'ny ainy azy dia avy eo hoe mitondra ny azo fijaliana ka Jesosy tsy zavatra mba mafimafinaritra fa mafinaritra be ny eo ambadika raha. Hitanao eto izany miteny fepetra faefatra hoe mahafoy ny ananana rehetra. Raha izay fotsiny fomba hijerenao azy tonga dia ohatra hoe reraka ianao zay le te andeha ambanina lana ahoana indray hoany inona fepetra mahafoy inona ndraisa zao te davy ny tompo hoe sorona amiko ety zakaisiny ohatr'izay. Andaony ijerentsika senao hoe fa maninona tsika senao no ahafoy. Raha tsy azonao tsara ny pourquoi fa maninona no ahafoy ny ananana rehetra dia mavesatra be aminao foana ny fiainana kristiana. Fa rehefa fantatrao tsara dia tsy maninona mihitsy, nga tsy hoe tsy maninona fotsiny tonga dia miteny amin'ny tompo hoe oke Jesosy omeko mihitsy izany. Matteo 3:17 misy an'ity fanoharana nataon'ny tompo ity azontsika senao andraisana lesona tsara hoe fa maninona tsika ny ahafoy ny rehetra nanantsika. Io ilay tenan'ny tompo milaza hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafeny ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy an'izany sasany. Hitanao ilay teny fototra, ilay ny teny ao anatiny io fototra indrindra zao anatiny io dia hoe arenana fenina. Misy arenana fenina sy amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy hoe misy fotsiny fa ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy no ary hoe arenana fenina. Ary rehefa hitanao io arenana fenina io dia hoy ianao hoe amidy daholo ny zavatra rehetra. Eritreretiny hoe zany andeha ataontsika hoe eo amina tany anankiray tena tonga dia tany dezera be ilay izy dia ianao zany sendra mba nandehandeha teo amin'ilay tany tafotoana ianao dia nijerenao io ary misy zavatra ary misy ohatrany barika be ato ambany ato tsisy mahita mihitsy ianao zany fainao rery eo amin'io tany sady tsy misy nininona vokatra mihitsy ilay izy zany tany maina sy mangetana be fa hitanao ino ty zavatra ty dia ningainao ilay izy, ningainao nisoronao ny vato teo amboniny barika farany goavana ilay izy ary eritrereto hoe feno volamena sy diamondra sy emeraude sy tsy fantatro daholo ny ao anatiny. Sainao nge zany nahita an'izany hoy ianao dia ohatrany ahoana reny fihetsem-ponao zany raha nahita an'izany ngamba mety mbola tady mijanona ny fo ianao ve dia tsy hiazakazaka any amin'ny vadinao ahoana ny atao mba hahatonga ny hoe azonao io zavatra io. Raha ohatra io akanao fotsiny dia lazaiko anao fa tenenin'ny olona fampangalatra ianao fa nataon'ilay olona ozy izy le tamin'ity teny ity lasa namidy ny fananany rehetra dia nividiny le tany dia tahaka ny anazy tao zany izay ao anatiny rehetra. Ohatr'izay ilay sary afaka tenenanao ohatr'izay moa fa le sary tiako omenanao dia izay hoe arenana fenina izay fanjakan'Andriamanitra eo. Satria rehefa mahita ny sanda ny arenany izany manaraka amin'ny tompo izany ianao hitanao hoe ambony lavitra. Raha ohatra ve ka ny valeran'ilay zavatra ny fanananareo ohatra na mividin'ilay tany zany tsy fantatry ilay tompony akory mividin'ilay tany dia namidiny taminareo 100 millions namidinareo daholo amin'izay mifanany dao fa vidintsika io raha matoa 100 millions vidiny
satria azonao an-tsaina fa ny vidin'le ao anatiny ao 100 milliards de dollars 100 millions d'ariary akory azonao moa zany sandan-javatra tantaraiko aminao zany hitenenako aminao hoe tsy resaka vola ny teneniko anao zao hoe fa resaka fampitahana n'ilay arenana fenina raha vao mbola tsy hitanao zay arenana fenina zay amin'ity fiainana kristianité dia tsy manana ny fanamahafoy ny zavatra rehetra mihitsy ianao midikany raha ohatra ka mbola tsy hitanao zay dia ny zavatra mila taonao dia mangataka amin'ny tompo anana ny finoany tinga mosesy ty nao zay atsika amin'ny Hébreu 1:12 Hébreu 1:7-8 famitinan'ny mpanoratra ny Hébreu any Mosesy zao hoe tenin'ny tompo ao hoe finoana ny nandavan'ny Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy azonao moa ny dikan'izany raha ianao teo amin'ny toeran'izany ianao zany mahita ny Mosesy hoe Mosesy ony tsy mety manaiky ho zanaky ny zanaka vavin'ny Farao dia mety hiteny ianao zany amin'izao vanim-potoana zay ndray Mosesy nareo koa zany dia tena ataoko anaty farangisosina ohatry ny hoe vendrana mihitsy zany efa ny zanaka vavin'ny Farao zao no te hanjanaka anao ny zanaka be mihitsy Farao zany ange ny olona ny tena tompony ny fahefana sy ny arena be tamin'izany vanim-potoanandry Mosesy zany dia hoe atao zanaka ange Mosesy fa i Mosesy lava Mosesy ny fidy mantsy izy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana azonao ilay zavatra novidiany Mosesy tena hoy tsika hoe Mosesy ça va pas satria ny zavatra tsara lavitra enoy ny 520 nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsy ho any Egypta satria nijery ny famalinitsoa izy finoana ny nandao zay any Egypta ka tsy natahorany fahatezeran'ny mpanjaka fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy inona ny zavatra mahatonga an'izany fa maninona nahafoy an'izany rehetrarehetra na ny position no maha hoe zanaky ny mpanapaka be ny tany mandroso tamin'izany fotoana izany ny laviny izany position be zany ny lavin'le zava-tsoan'ny Egypta fa hoy satria fantany tsara ilay tena valeur ahoana ny fomba hafoizana azy ny fomba hafoizana rehefa mitombo amin'ny fahafantaranao ny arena nomenanao ao amin'ny Jesosy ianao ka lasa tsy miraikitra amin'ny zavatra hita maso manodidina anao tsony re tsy zava-dehibe aminao tsony raha ohatra ka ny olona anankiray ny mafy be aminy le zay izy vao ny mahazo ray hetsy dia tena hoe fikiriny mafy be ohatr'izay mihitsy zany an'izao ny gasy ankehitriny mafy be aminy foana le mahazo an'le vola etsetra dia zay azo eo dia tazominy mafy dia lasa tsy possible an'izay fanana fahafoizana izay fa fitaka be nge nefa zany fitaka be raha ohatra ianao ka mbola tsy manana an'io tsy tafa hoe mahafoy mbola mahita hoe tena important be mihitsy zany ray hetsy zany na 5 hetsy ny ahafantarana azy dia tsotra ohatra ny ahoana ny pozinao rehefa ariary zato ny ao anatin'ny poketranao mandeha mivoaka nyity akasiny ity dia ohatra ny ahoana ho any pozinao rehefa zato tapitrisa ny ao anatin'ny gamba mitsy mbola misy mana zato tapitrisa ao anaty poketra rehefa misy ray tapitrisa ao anaty poketranao ohatra ny ahoana ny pozinao miova ve ny pozinao zay ahafantarantsika azy tsara mbola aiza ho aiza zany le tena fonse ty hitenena sika raha very ty very misy zavatra ve amin'ny fiainanao zao misy olona ve amin'ny fiainanao zao hitenenanao hoe raha very ty very misy ve hitanao raha mbola misy tenenan'ny tompo tsy azo ekenao mpianatra ny tompo Jesosy vodio zany zay
ndao makeo amin'ny tompo inona ny vahaolana mivavaka Efesianina toko voalohany Risia isan'andro dia ataovy mivavaka io Efesianina toko voalohany andiny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo nanova ny fiainako rangaza ny mivavaka Paoly zany a nanova ny fomba fijery tsy iraikitra amin'ity zao tontolo zao ty intsony manova ny fomba fijery. Hitanao rehefa foinao zao rehetrarehetra zao marina be ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra no miay anao. Zao ilay vavaka Paoly amin'ny Efesianina toko voalohany andiny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo mba omena Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba hampahiratina ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina ary ny fioarany habeny hery ho antsika izay mino araky ny fiasan'ny faherezana. Zany atao vavaka isan'andro teneno amin'ny tenanao teneno conjugué eo aminao hoe Jesosy mangataka mba omenao Andriamanitra Jesosy Kristy ray ny voninahitra ho a le fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana mba hahiratra ny masoko. Mila mahiratra ny masonao fa ianao isaky ny mandeha tontolo andro anankiray trésor caché ny ao anatiny arena miafina ny tontolo andro ao tsirairay sakaiza arena miafina foana isaky ny mandeha anao dia mandeha manitsaka fahasoavana be fa ianao lozanao manetsika fahasoavana etsero nefa lizy rehefa eo ambany maso sero satria tsy mahiratra ny masontsika lasa neniafa ny eritreretintsika hoe ino ny tena arena. Ndraindray mbola mangataka ny eny mangataka tsy maninona fa ndraindray mieritreritra hoe tena tsy maintsy mahazo vady 2024 mihitsy ary tompo satria ianao mieritreritra rehefa tsy mahazo vady ianao tsy manambady toy ny hafa dia ohatrany ianao ny mahatra indrindra avy mbola tsy mahalala n'ilay arena miafina ianao raha afaka ilay arena navelona dia ny arenan'izao tontolo izao mieritreritinao fa zay ny izy tsy any. Ahoana ny fomba hafoizana? Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa zao tena tompo koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahany dia aoka isika hoe ilay mpanoratra ny Hebreo hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo amintsika izao. Inona ilay atao? Fomba ahoana ny ahafahantsika hoe mahafoy tsy mampiasa fameko ny ray tsy ohatray rehefa mifantoka amin'ny fanarahana ny tompontsika dia mahatonga antsika mahafoy azy. Mifantoka amin'ny fanarahana ny tompontsika dia mahatonga antsika manaisotra ny zavatra hafa rehetra manavezatra mifantoka. Andiny faharoa amin'io Hebreo toko faharoa ambin'ny folo eo hoe mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Rehefa i Jesosy manana hoe Jesosy ny anahy zay ny fiainako Jesosy ny fiainako mifantoka aminy dia ny zavatra hafa rehetra lasa tsy maninona mihitsy zay tsy manampy hanatona an'i Jesosy esoriko ahy. Misy fifandraisana ohatrany manavesatra izany fifandraisana izany arakaraky ny rako tamin'ny tovolahy iny ngamba ozy ianao raha matokely an-tsaina ohatrany lasa tsy dia tia mivavaka indray fa variana mifandefa n'ity émoticône je t'aime n'ity foana sao dia mila misy zavatra esorina. Rehefa mifantoka amin'ny fanarahana an' Jesosy ianao mehitanao ny fahatsarany Jesosy io. Raha tsy mehitanao ny fahatsarany Jesosy dia ilay zavatra hafa foana no ataony devony mehitanao ny fahatsarany nefa fahatsarany fosika azonao tsaina ilay izy. Mifantoka amin'ny fanarahana ny tompo ianao dia mahatonga anao hamoy hanaisotra an'izay rehetra
tsy ilaina. Hoy ny Kolosiana 3:7 hoe saino ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Saino ny zavatra ny ambony. Fefa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Tsy hoe mila mifantoka amin'ny fanarahana disiplinina ianao, tsy izay akory ny fiainana kristiana. Tsara tarehy mihitsy fa mampianatra an'izany zany mihitsy mila manana fitsim-piainana discipline de vie tsara tsika. Fa izao raha any ianao no mifantoka, mora reraka be ianao. Fa mifantoka any amin'ilay izay hatrany ilay teneniko anao hoe ity baiboly ity tsy raisinao fotsiny hoe moral be, didy, tsy maintsy izao dia tsy mahazo izao. Tsy izay, fa Jesosy no ambaran'io. Mifantoka any amin'ilay fifandraisanao amin'ny Jesosy, mitombo amin'ny fitiavanao any Jesosy ianao. Mifantoka any amin'ny fanarahana any Jesosy ianao, fa tsy hoe mila mifantoka amin'ny fanarahana fitsipika. Fa mifantoka amin'ny fanarahana Jesosy. Tsy hoe mila mifantoka amin'ny fanarahana fitsipika amin'ny disiplinina, fa mifantoka amin'ny fanarahana Jesosy. Azonao moa izany teneniko anao izany. Faly be mihitsy zao tamin'ny zavatra niteneninao tao anatin'ity taona vaovao ity, fantatro fa niteny zavatra tamin'ny tompo ianao. Jesosy amin'ity taona ity inona izany izao fanarahana izy Jesosy. Hamaky an'ilay alina tompo vakiko ny baiboly ity. Tsara an'izany. Tompo azaho hifoha amin'ny 4 sasany. Hivavaka. Tsara an'izany. Disiplinina tsara. Fa raha ohatra ka iny fotsiny fantoka amin'iny reraka ambony ihany ianao, fa mifantoka amin'ny fanarahana an Jesosy. Rehefa i Jesosy no arahanao dia lasa tsy mavesatra aminao ilay disiplinina. Tsy hoe rehefa manaraka an Jesosy dia tsy disipline, tsy fitsim-piainana. Fa manaraka an'ilay fiainana izay ilay disiplinina, fa tsy hoe ilay disiplinina mandeha voalohany. Asa raha azonao izany. Tsika senao mantsy tsy boudiste, hainao za boudiste. Namaky article kely momba ny boudiste, manambara fa ny boudiste tena hitanao ilay mivavaka amin'ilay ny any amin'ny patsinanana moa tena misy an'izay. Ilay misy an'ilay ohatran'ny sary vongana be kely maso iny. Bota kely izay ilay Andriamanitra zareo, Bouddha ny anarany. Mipetraka kely be izay foana izy dia bota be. Ny azy izany Bouddha izany fahitako azy Bouddha. Fa bon, ny boudiste enjana be raha hifeny tena. Ny azy ny disiplinina tena enjana be mihitsy. Io tena io feheziny io. Satria ao an'izy ireo rehefa mifeny tena ny olona anankiray dia sambatra. Ohatran'ny hoe misy marina. Fa izao raha nga ianao hafeny tenanao izany, sady raha teo tsy izay ilay lalana, tsy izay ilay lalana. Ny fiainana kristianina tsy vokatry ny fanarahan-dalàna fa vokatry ny fanarahana an Jesosy. Tsy vokatry ny fanarahan-dalàna fa vokatry ny fanarahana an Jesosy. Tandreo hoe sao dia tonga mampirafy an Jesosy amin'ny fitsim-piainantsika isika. Ny fitsim-piainantsika indray no important, no tahaka ny zava-dehibe noho ny Jesosy Kristy. Tandremo, Jesosy no arahana dia lasa manana fitsim-piainana tsara isika senao. Ny fiainana kristianina tsy vokatry ny fanarahan-dalàna akory, fa vokatry ny fanarahana an'ilay Jesosy ny akentsika ho Andriamantsika. Tandremo ianao mampirafy an Jesosy. Ny Kolosiana 3:2 ahitantsika taratra kely an'izany vakiko aminao ary ny 5:40 hatramin'ny 5:20. Izao ny soratra hoe koa aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinana na ny fisotrona ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata. Alika ny zavatra ho avy ange reny fa ny tenany dia any Kristy. Aza mety ho fitahana tsy azahoanareo ny loka noho ny fanetretena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainany mofony. Ka tsy niazona n'ilay loha Jesosy izay loha izay. Jesosy no hitombony tena rehetra, izy
izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavana sy miozatra ary ny fampitomboan'Andriamanitra. Jesosy noho izy ny fiainam-pakatoavana dia mifototra amin'ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Ny kalitao amin'ny fankatoavanao izay mitondra ny kalitao am-piainanao dia miankina amin'ny kalitao am-pifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy. Mamarapara anazy ary zaho tsika senao mamerina aminao andreo fepetra efatra nidikany hoe mpianatra Jesosy ny olona anankiray ho ato aminao mity amin'ny Jesosy mihoatra lavitra no nitiavanao ny olona akaiky ny fonao rehetra ianao. Zay le mpianatra Jesosy zay. Ny faharoa lazaintsika teo nidikany hoe tia an Jesosy dia le hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra. Zay le fepetra mampianatra Jesosy atsika faharoa, maharitra mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha voasarahanao mihitsy zay Jesosy ny tenin'Andriamanitra zay, tsy possible hoe mpianatra ny tompo ianao. Ary ny fahatelo mbola mitovy amin'izay, manaraka an'izay mihitsy mitondra ny azo fijaliana ka manaraka an Jesosy. Ndikany manaraka an Jesosy ato aminao, manaraka ny fitarihan'ny fanamasina, famandany tena, ny tenako voaomby teo amin'ny azo fijaliana tsy zantsolo ny velona. Zay tsika zay. Ary ny faefatra vokatra zany rehetrarehetra zany dia mahafoy ny ananantsika satria fantatritsika le arena miafina, arena nafenina fa aseho an'ny tompo aminao zay. Dia isan'andro ianao manao découverte, manao mahita vaovao, wow! Za te anentana anao mihitsy hoe andao hivonona isan'andro ahita an'izany fahatsaran'Andriamanitra dia vao maika manosika anao hoe saranga mbola akatoa. Vao maika manosika anao hoe inona za tantara izao tontolo izao zany, inona tsy manitona antsony zany. Matoa mbola manitona anao, matoa mbola manohana anao. Dia le arenana fenina zay mbola tsy hitanao ravako. Dia mbola teneny ihany ny tompo amin'ilay Efesiana, Jesosy ampahirato kely ny masoko azafady, ampahirato ny masoko fa misy tsy normal. Tsy normal zany. Fa ilay tenin'ny tompo le Apokalipsy avitsika hoe tsy makamamby ny fiainany intsony, tsy vesatra zany fa vokatra. Vokatry ny fahalalanao any Andriamanitra tianao sady lasa maharaiki-pity aminao isan'andro isan'andro. Averiko farany aminao midikany hoe tena kristiana. Midikany hoe kristiana ho isika dia mpino tonga mpianatra, tsy hoe mpino fotsiny. Tia mamaky baiboly, tia mitadidy baiboly, tia manao fiderana, tsy zay fotsiny, mpino zany. Efa tsara, fa tsy zay andrasan'ny tompo aminao. Fa ho mpianatra ianao amin'ity taontsika. Mpino tonga mpianatra, manaiky tanteraka an'Andriamanitra vonona ny hamoy ny zavatra rehetra ao anatin'ny fahatokiana sy fankatoavana tanteraka. Alay Andriamanitra tianao. Tao vavakitsika senao dia tsika ny tompony fotsika ho tonga an'izany tenen'ny tompo zantsika. Vavakitsika. Andriamanitra ray misaotra amin'ny anaran'i Jesosy ray. Nanambaranao anay an'izay hoe fepetra, soratanao mazava moa ilay izy tompo fa dia velabelarinay moramora teto hoe nisoratanao mazava tamin'ny liokeny tamin'ny jaona tompo fahavalo iny koa. Fepetra hoe mampianatra ho anay. Manoloana an'izany zay Jesosy miara-miankohaka eto anatrehanao eto. Mety efa ela ihany nanarahana anao fa matetika tompo mionona ho toy ny mpino ohatrany tamin'ilay andronao Jesosy. Ka le mpino ireo ihany no nataona nombo anao teo amin'ny hazo fijaliana avy eo. Jesosy zay te handroso. Mpino sady mpianatra. Tena mpianatra ao marina tokoa. Mila anao zay Jesosy fa tsy mahay ninonina. Ary manaonao foana. Le fona mihitsy ny diso fandehany satria diso valeur. Ny fona aminao zay fa matetika ny sotoavina izao tontolo izao no lasa sotoavinay. Fa tsy ny teninao no mipetraka mazava. Ny fona aminao zay tompo fa impiry. Hainay eto amin'ny vavanay fotsiny hoe tianao. Fa rehefa mandeha tokoa andrasanao fankatoavana zahay lasa mandositra ary zahay ohatrany jona ratsy loza
tompo hoe hifonanay aminao zany amin'tian'io ty zahay mametraka ny fona io miara-mivavaka ny Efesiana toko voalohany io mihitsy zay Jesosy noho ny fanahy ny fanambarana noho ny fanahy ny fahendrena hitombonay amin'ny fahalalànanao Andriamanitra apahirato ny masonay ahafantaranay ny fanantenana amin'izany fiantsonanay hoe kristianina hono izay Jesosy apahirato ny masonay ahalalànay ny areny voninahitra ao anay le izy ka hoe lasa lovanay satria efa maty ianao Jesosy indraindray impiry zahay mbola mitsetsetra ny arena n'izao tontolo izao dia mbola rehefa mandeha fivoriam-pianakaviana zay dia mbola ry anina tena tafa mihitsy jereny zanany tompo mifona aminao zahay fa tsy mahita ny arena ao aminao zahay matetika fa lozanay mampitany fiainanay amin'ny hafa mifona aminao zay tompo tsy mahita ny habe-ny herinao zahay fa ny fahalemenay sy ny faharerahanay sy ny hamafy ny fiainana atao hitanay foana Jesosy amin'izao sisy izao dia misaotra indrindra fa havaozinao zahay tonga olona tena tia mitondra ny azo fijalinay fantatray ny dikan'izany hoe maty ho an'ny tenanay zahay dia hitanay fa fahasoavana be zany dia manaraka anao Jesosy manaraka anao fanamasina ninninona nambaranao ho hitondranao anay dia misaotra Jesosy fa mahafoy ny zavatra rehetra zahay noho ny fahasoavanao zany tsy miraiki-po amin'ny zavatra ninninona tsony tsy tentsony zay hoe very zay raha ohatra ka tsisy an'izao na very ty zavatra ty na ity olona ity satria ianao tsy mba mety very dia tsy very zany zay misaotra tompo fa foinay daholo ny zavatra rehetra ianao raha teo fantatray fa azo antoka ny angatanao aminay misaotra Jesosy ilay fiainana zany dia efa eo am-pelantananao tompo lasitsika senao fa izay ianao ny mpampianatra anay izahay mpianatra ao ianao no ekenay ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka mialo lalana anay mody ianao miaro anay miany fianakavianay ao anatin'izao taona vaovao zao ray manontolo amin'ity volany ity mankasitraka tompo amen